Miarahaba antsika rehetra indray izay manaraka an'ity fandarana zarahay maso ity, fandarana izay vokarin'ny Hetsika Asa amin'ny Madagasikara, nomanina sy atolotry Dr Luc Raveloharimisy. Fandarana faha 450 indray izany no arahantsika androany, toy ny fandarana izay nataontsika mikasika momba ny zavatra ilaina raha te hianatra aty Etazonia ianao. Ity moa izany na dia hoe Etazonia moa no ampiasaina amin'ilay izy, amin'ny ankapobeny dia ilaina amin'ny toerana rehetra na ny fianarana rehetra izay tianao ianarana no resahantsika androany. Toy ny nataontsika farany teo dia tsy inona izany fa ny fomba fanaovana ilay antsointsika hoe curriculum vitae na ilay taratasy manokana izay manazava ny mombamombantsika, ny zavatra vitantsika, ny zavatra manavanana antsika, ny zavatra mampiavaka antsika amin'ny hafa, ary natao izany taratasy izany mba hampahafantarana ny sekoly izay anaovantsika ny fangatahana izany no mombamomba ny tenantsika, ary io dia zava-dehibe satria anisany manampy eo amin'ny fifaninanana atao fandraisana anjara amin'ny faninanana izay ataontsika izany amin'ny fantenenantsika ho voaray hianatra amin'ilay anjerimanontolo, na koa fanampan'izay dia fifaninanana ihany koa amin'ny fangatahana fatsim-pianarana. Zavatra andresantsika tamin'ny farany teo dia famidirana kely izany dia izy ny zavatra farany resantsika famidirana kely tamin'ny fandarana faha 550 izany dia nisy zavatra nasaiko nomaninareo. Inona tsy inona izany fa zavatra 3 lehibe. Ny voalohany dia ny fanaovana lisitry ny zavatra vita teo amin'ny fiainana. Atao izany aloha raha ohatra izany alohan'ny anaovana an'ilay CV izany na ilay curriculum vitae dia reto zavatra 3 reto izany mila homanina manokana. Mino aho fa efa nahavita an'izay izany ianareo satria tokony nitoizantsika tamin'ny zoma ilay izy, saingy moa noho ny fanontaniana betsaka voaraiko dia nahemitra androany indray ilay fandaharana. Ho antsika izay maheno an'ity fandarana ity, mety fandarana iverina ihany koa izy ity aoriana kely eo, dia ny fandarana faha 550 izany no talohan'izy ity, dia hofidianiko eto izany ny voalaza tao amin'ilay fandarana faha 550 satria fandarana faha 450 dia arahantsika androany ity. Reto izany ny zavatra 3 mila homanina alohan'ny anaovana an'ilay antsointsika hoe taratasy fampahafantarana ny tenantsika na ilay antsoina hoe curriculum vitae izany. Ny voalohany dia ataovy lisitra ny zavatra vita teo amin'ny fiainana. Ataovy lisitra ny zavatra vitanao teo amin'ny fiainana. Inona avy izany ireo zavatra vitanao teo amin'ny fiainana? Ohatra teo amin'ny lafiny sosialy, teo amin'ny lafiny fiangonana, teo amin'ny lafiny politika, teo amin'ny lafiny toe-karena, teo amin'ny lafiny kolontsaina sy ny sisa sy ny sisa. Fiaikana goavana io ho an'ny mpianatra, indrindra indrindra amin'ny kolontsaintsika any Madagasikara, fa isika matetika dia raha mianatra tamin'ny fotoana ianarana dia tsy dia nampandraisana anjara loatra na tsy nandray anjara loatra teo amin'ny fiarahamonina izay misy antsika, fa amin'ny fangatahana sy fidirana amin'ny anjerimanontolo ety ivelany dia tena jerenindry zareo mihitsy ny zavatra nataonao teo amin'ny fiainana, inona avy ny zavatra vitanao izany. Ny faharoa dia lisitry ny zavatra misongadina amin'ny fianarana na tamin'ny fianarana. Nanomboka teo amin'ny taona faharoa miakatra raha ohatra ka haka lisansa izany ianao, izany hoe classe de seconde miakatra, raha ohatra izany ianao haka lisansa dia izay izany no atao lisitry io zavatra misongadina io. Raha haka maîtrise indray dia izay zavatra nataonao nanomboka tany amin'ny classe de seconde taona faharoa hatramin'ny diplôma nahazoanao ny lisansa. Raha ohatra indray ka haka doctorat dia manomboka taona voalohany tamin'ny nahaka lisansa hatramin'ny nahazoanao an'ilay maîtrise. Ireo izany no asongadinao ny zavatra hitanao hoe tena miavaka teo amin'ny fianarana izay natao. Anisan'izay izany hoe fitanisanana ny mari-pakasitrahana azo, mention moa izany raha izay no mahazatra antsika, na koa ny taranja nahafinaritra anao indrindra tany am-pianarana sy ny zavatra izay hay indrindra. Tsy izay nahafinaritra hoe aho no hay ary tsy izay hay no mahafinaritra, ka mila avahana izany ireo, asongadina izany izay. Dia ny zavatra fahatelo farany dia ny lisitry ny zavatra mahaliana sy ny vokany teo amin'ny fiainana sy ny fiarahamonina. Inona izany zavatra mahaliana anao? Inona ny zavatra ankafizinao? Inona ny zavatra mahaliana? Inona ny zavatra ankafizina eo amin'ny fiainana sy ny fanandramana ananana mifanaraka amin'io? Inona ny fiantraikan'izay zavatra nataonao teo amin'ny fiarahamonina izay sy teo amin'ny fiainanao? Ohatra izay nomeko dia raha ohatra izany ianao anisan'ny mahafinaritra anao ohatra ny mivarotra, zavatra ataonao izany izay nandritra ny fotoana nitomboanao, na koa mety tsy mahafinaritra anao ilay izy fa voatery nanao an'izay ianao noho ny fitadiavana, dia tanisainao izany hoe
mpivarotra ianao, ataontsika mpivaro mandeha mitondra entana amidy any amin'ny toerana maro samihafa. Inona ny fiantraikan'izay taminao? Dia izay le fivarotana izay dia mampiseho izany toetra fitozoana, fikirizana, fikelezanaina. Dia ny fiantraikan'izay teo amin'ny fiainanao dia nahafahanao nianatra na ny fianarana. Dia ny fiantraikan'izay teo amin'ny fiarahamonina ihany koa dia ny fandraisanao anjara eo amin'ny tsena ara-toe-karena eo anivon'ny firenena. Ireo zavatra telo ireo izany ny zavatra omanintsika izany. Omanina soratina taratasy mitokana dia avy eo amin'izay izany ireo no arafitra. Arafitsika izany ho ampidirina ao anatin'ilay CV na ilay curriculum vitae izay mombamomba ampahafantarana antsika. Ka itoizantsika amin'izay indray izany ilay izy ka no hanombohantsika azy izao indray izany dia horesantsika ny karazana taratasy fampahafantarana ny tenantsika na ilay antsointsika hoe CV na curriculum vitae. Misy karazany maro izany zareo ireo fa telo ihany no resantsika androany. Misy karazany maro ireo fa telo ihany no resantsika androany satria mifandray izany ireo telo ireo amin'ilay fangatahana vatsim-pianarana na fangatahana ihany koa hianatra amin'ny anjerimanontolo izay tiantsika hatao izany. Eto izany dia marihako fa ny anjerimanontolo rehetra ny ankamaroany aleo atao hoe hatramin'ny 5 ambin'ny 10% dia mitaky ianao hanoratra an'io CV io, mitaky ianao hanoratra an'io curriculum vitae anao io. Ka tsara izany ny mahafehy azy ity. Ka tsy ho vitantsika anatin'ny fandarana iray na roa fotsiny fa mbola hisy tohiny ity fandarana ity izany tointsika aoriana ao ho toizantsika izy ity mbola ho resantsika ihany toy ity resaka CV ity. Fa mampiomana anareo mialoha izany. Averiko ny fandarana faha 5/10 no resantsika ny fanomanana. Dia ny fandarana faha 4/10 indray ho resantsika ny karazana curriculum vitae na karazana CV. Dia avy eo ny fandarana faha 7/10 indray ho resantsika ny fomba fanoratana an'ilay CV. 5/10 fandarana faha 5/10 fanomanana azy, fandarana faha 4/10 ny karazana CV ary ny fandarana faha 7/10 indray no hoe inona avy no arafitra miainga avy amin'ireo rehetra izany no arafitra antsika fomba ampidirantsika azy indray izany anoratantsika an'ilay CV. Miala tsiny fa averiko foana moa CV satria izay no mahamora ahazoan'ny olona azy na ilay taratasy izany mombamomba antsika. Jerentsika izany hoe misy karazany telo izany indrindra raha ohatra ka hangataka hianatra amin'ny anjerimanontolo ianao. Fa be dia be ilay izy. Ity karazany telo ity ihany koa dia azo ampiasaina raha hangataka asa. Maro ny ray aman-dreny mihaino an'izy ity, maro koa ny tanora izay tsy voatery hianatra fa tanora efa navita fianarana na tanora mety tsy mianatra koa ka hitady asa. Dia ireto karazany telo ireto dia misy mahasamihafa azy, azo ampiasaina rehefa hitady asa no fampiasa ihany koa rehefa hangataka hianatra amin'ny anjerimanontolo izany isika. Ny karazany voalohany izany dia ilay CV ilay taratasy fampahafantarana ny tena miainga avy amin'ny fizotran'ny feim-potoana nanaovana asa. Fizotran'ny feim-potoana tetỳ andro izany, fampiasana tetỳ andro. Karazany voalohany izany dia ny tetỳ andro. Tetỳ andro ny karazana asa izay nataonao nanomboka tamin'izao taona hatramin'ny taona mazava anankiray, izany hoe misy feim-potoana mazava tsara mihitsy. Nanomboka tamin'izao daty hatramin'izao daty dia izao ny asa nataoko. Nanomboka hatramin'izao daty hatramin'izao daty izao ny fianarana nataoko. Io izany ilay antsointsika hoe karazana taratasy fampahafantarana miorina amin'ny tetỳ andro. Taratasy fampahafantarana ny tena miorina amin'ny tetỳ andro. Io ilay antsoin'izareo amin'ny teny farantsay hoe chronologie izany. Chronologie izany hoe amin'ny teny anglisy moa ilay izy dia antsoin'izareo hoe chronological resume. Izany hoe milahatra izany amin'ny tetỳ andro ilay zavatra natao sy ny zavatra nianarana na ny diplaoma azo. Izay izany ny karazany voalohany tetỳ andro miainga avy amin'ny tetỳ andro. Ny karazany faharoa indray dia miainga indray amin'ny fanandramana. Ny fahaiza-manao na koa izany ilay fahaiza-manao na ilay fanandramanao izany. Izaho moa izany tsy tena tiako loatra mampiasa an'ilay teny fanandramana satria ilay fanandramana izany indraindray ilay izy sarotra takarina amin'ny hoe dia nanandrana izany dia nanahoana.
lasa nisy tsy hay fa tonga de fehezitsika amin'ny atao hoe fahaiza-manao, miainga avy amin'ny fahaiza-manao. Ny zavatra mampiavaka anao zany le talenta na ny zavatra hainao, izay indray zany ny karazany faharoa. Hazavaintsika daholo ireo ny iray zany tetiandro de ny iray fahaiza-manao. Le fahaiza-manao zany de manitrikitrika na manamafy ny zavatra hain'ilay mpangataka, ny fahaizana manokana ananany. De ny fahatelo indray zany dia ilay fitambaran'ny fahaiza-manao sy ilay tetiandro. Fitambaran'ny fahaiza-manao sy ilay tetiandro. Fitambaran'ny fahaiza-manao sy ny tetiandro. Zany hoe atambatra zany ireo izy roa ireo dia atambatsika zany izy roa io de eo zany no andanjalanjana hoe atambatra hoe ato zany zany ity ny fahaiza-manaoko de ity ny tetiandro na ny feim-potoana nanaovako azy. Tahak'izay zany ireo zany le karazana inona moa zany le nentsintsika azy teo CV ireo zany le karazana CV na le fampahafantarana zany ny momba antsika. Ka andraso ary hazavaintsika tsiraidray amin'izay zany ny mahasamihafa an'ireo izy telo ireo zany inona ny mahatsara sy ny maharatsy azy na hoe tsy de maharatsy moa zany fa inona ny mampatanjaka azy de inona ny mampalemy azy de rovina izy no ampiasaina de rovina izy no tsy tokony ampiasaina. Zay dia iverina amin'izay zany isika zany zao hiditra any amin'ilay resaka iverenantsika zany lay tetiandro. Lay tetiandro. Inona no mampiavaka an'ilay tetiandro zany dia inona no mahazava-dehibe mahatsara azy de inona koa zany no mety olana ateraky ny fampiasana an'ilay CV na ilay fampahafantarana ny momba antsika mampiasa an'ilay an'ity hoe tetiandro ity zany. Sao zany ilay tetiandro dia alahatra araky ny daty nanomboana sy namarana anazy na ny daty nanaovana azy ny zavatra rehetra izay nataontsika teo amin'ny fiainana. Dia ny fanoratana an'io dia miainga avy amin'ny farany indrindra, zany hoe zay tena akaiky indrindra. Ohatra zany zao de mihembotra any aoriana zany. Ohatra zany zao za zao mampianatra ato amin'ilay anjerimanontolo hoe Androzy University aty Berlin Springs aty Michigan, États-Unis. De atomboko zany ilay daty androany zany voalohan'ny volana Desambra roapolo sivy ambin'ny folo sy roa arivo, azafady sivy ambin'ny folo sy roa arivo de mihembotra zany. Zay zany no ataoko voalohany hoe nanomboka zany nanomboka ilay daty niasako teto zany, ny fomba ny daty niasako tato zany de nanomboka tamin'ny varaika ambin'ny folo sy roa arivo hatramin'izao zany. Le zao lazaiko io zany Desambra sivy ambin'ny folo sy roa arivo. Zay zany ny ery ambony. De ny aoriana ny ao ambany manaraka an'izay indray de nanomboka indray zany ny dimy sy roa arivo hatramin'ny varaika ambin'ny folo sy roa arivo tany amin'ilay antsoina hoe Western Michigan University. De ny ao ambanin'izay indray zany de raisiko indray hoe raika sy roa arivo hatramin'ny dimy sy roa arivo tany amin'ilay antsoina hoe Eastern Washington University aty États-Unis daholo zany ireo. Milahatra ohatran'izay zany ilay antsointsika hoe tetiandro. Zany hoe miainga avy amin'ny farany indrindra zany, le atao zao indrindra de mihembotra any aoriana zany isika. Asa raha mazava tsara amintsika lay izy averiko miainga avy amin'ilay farany indrindra zany de mihembotra any aoriana zany isika. Zay ny atao hoe tetiandro. Io le tetiandro io zany de miainga avy amin'ilay atao amin'izao. Ka raha ohatra zany ianao zao mianatra de miainga amin'ilay ataonao zao zany de mihembotra any aoriana. Ohatra hoe maka lisansa zany ianao zao taona fahatelo de ahembotrao zany makany aoriana de ilay fakana lisansa amin'ity taona ity ny voalohany de mihembotra tamin'ny nahazoanao baccalauréat de mihembotra hatrany amin'ny nahazoanao BEPC. Asa raha azontsika lay izy, zay ny filaharany zany. Ka tadidinareo zany tamin'ilay fandaharana farany nataontsika teo hoe lisitry ny zavatra vita teo amin'ny fiainana. Inona avy ny zavatra vitanao teo amin'ny fiainana?
lafiny sosialy, na teo amin'ny lafiny fiangonana, na teo amin'ny lafiny politika, na lafiny toe-karena, na teo amin'ny lafiny kolontsaina. Dia alaharo mihemitra tahaka an'izay zany ilay izy, araka ny taona izay nahavitanao azy. Zay no atao hoe tety-andro. Tety-andro dia miainga avy amin'ny farany indrindra, mihemitra tany amin'ny aloha. Ny aloha lazay koa zany tany amin'ilay nanaovana anazy zany. Ohatra ny famadika kely ilay izy. Inona zany ny mahatsara an'izy ity? Ny mahatsara an'izy ity ny mahatsara an'ity tety-andro ity dia mora amin'ny ilay olona izay manao ny sivana mijery ny mombanao zany, mijery ny mombanao zany ny zavatra vitanao araky ny taona. Araky ny taona hoe tamin'ity taona 2024 ity dia izao no nataony. Dia tamin'ny taona 2024 izao no nataony. Zany mora aminy zany ny mahita ny fizotran'ny asanao. Zay zany no tena tombony be dia be amin'izy ity. Raha olona mitady asa zany ianao zao raha mitady asa indrindra zany zao fa tsy mianatra aloha raha mitady asa ianao dia hitan'ilay olona tena mbola miasa ke zany ke ity olona ity. Raha ohatra indray ianao mpianatra, mbola mianatra ke zany ity olona ity. Zany hoe hitany zany ny ara-potoana ny zavatra rehetra. Hitany eo ihany koa araky ny taona ny zavatra vitanao. Ny zavatra vitanao, tadidintsika ilay hoe lisitry ny zavatra vita, hita araky ny taona io ary ny akaiky indrindra amin'izao ilay taona anaovanao ny fangatahana. Hita araka io ihany koa ny lisitry ny zavatra misongadina teo amin'ny fiainana, teo amin'ny fianarana ohatra. Raha mpianatra zany ianao, ataonao lisitra hoe nakabaka tamin'izao daty, dia ireto avy ny taranja mahaliana, dia hita mazava tsara tamin'izao ke ilay daty nakan'ity olona ity baka vao vetivety na efa ela. Dia afaka manombana zany ilay olona hoe ohatrohatry ny ahoana zany ny fizotra amin'ny fiainan'ity olona ity zany nandritra n'iny ilay vanim-potoana iny. Asa raha mazava tsara amintsika ilay izy averiko ny tombotsoan'ity zany dia hita miharihary eo zany, hita miharihary eo ny zavatra vitanao araky ny taona rehetra izay mazava tsara. Tombotsoa faharoa koa dia izao. Ny tombotsoa faharoa amin'izy ity dia hitan'ilay olona koa zany ilay fahaiza-manao anao. Ilay fahaiza-manao rehefa tany sainao araky ny taona. Ohatra, lazainao zany mpianatra moa zany isika. Mpianatra isika, andeha ataontsika mangataka zany ianao vatsim-pianarana ho any Aostralia. Mangataka vatsim-pianarana ho any Aostralia ianao satria misy izay vatsim-pianarana makany Aostralia, resaka fitadiavana, resaka fanaovana resaka chimie ilay izy zany. Dia lazainao hoe tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo aho no nahavita nahazo ny lisansa. Dia hitan'ilay olona eo zany hoe ity olona ity zany efa manana lisansa ary manana fahaizana manokana. Tsy fantatro moa zany izay fikarohana ataonao teo amin'ilay chimie zany, dia manana fahaizana manokana izy tamin'ity chimie ity tamin'ny taon-dasa. Zany hoe tsika amin'izao 2024 izao farafahakeliny zany ity olona ity dia efa afaka na manana misy an'izay fahaiza-manao izay zany tao anatin'ny herintaona nanomboka nahazoany an'ilay diplaoma chimie hatramin'izao anaovany fangatahana izao satria efa taona 2024 zany ankehitriny. Hitan'ilay olona eo zany atambatry n'ilay taona fa be fahaiza-manao ity olona ity, na hoe efa manana traikefa ity olona ity satria efa misy taona maro zany izay nahazoany ny diplaoma io, nisy taona maro nahavitany an'io fikarohana io ary heverina fa azony nampiasaina zany izay fikarohana izay tao anatin'io fiam-potoana io. Manarak'izay ihany koa ny mahatsara an'ity ilay tety-andro ity zany mahatsara an'ity tety-andro ity dia tsotra be satria mora vakiana izy io, mora be ny mamaky azy. Jeren'ilay olona fotsiny ilay izy araky ny daty dia voasokajy eo ny taona, dia voasokajy eo ny zavatra nataonao dia mora be ny mamaky azy ary azo ampitahina, mora ampitahina amin'ny mpifaninana hafa zany ianao arak'ilay taona sy ny faharetany traikefa na ny fahaiza-manaonao na ny daty nahazoanao an'ilay diplaoma na ny daty ny zavatra nataonao zany tany amin'ny taona lasa tany. Zay zany ny tombony. Raha tsorina ny tombon'izy ity dia mora vakiana, hita mazava tsara ny fivoaran'ny zavatra izay natao, na io fianarana na satria izay mantsy ilay fantahina telo nataontsika iny lisitry ny zavatra vita. Na io zany ny zavatra vitanao, lisitry ny zavatra misongadina teo
teo amin'ny fianarana na ny diplaoma izay nananao ary lisitry ny mahaliana sy ny vokany teo amin'ny fiainana dia voatanisanao ao fivoaran'izay rehetrarehetra izay. Inona indray ary no indro kely na indro be na ataontsika hoe ny azo anakianana an'ity ilay fanaovana an'ity ilay CV na ilay mombamombantsika ity miainga avy amin'ity ilay tety andro ity. Zao zany no indro kely amin'izy ity. Izy io zany tsy voatery ho tsara io rehefa tsy io zany voatery tsara indrindra tsy rehefa hanao fangatahana isika ka hifaninana amina vatsim-pianarana na koa raha hoe hangataka asa. Satria zao ny antony, raha niovaova be zany le toerana nianaranao na niovaova be zany ny hita ao anatin'ilay daty iny koa zany hoe ianao ity ke namery-taona, ohatra zany. Mety hoe ianareo ratsy be zany le mamery-taona. Ratsy le mamery-taona satria le mamery-taona anie zany raisin'ny olona hoe tsy mahay raha ny an-tegna. Kanefa moa ohatran'ilay teo zao, misy olona zao dia tena malahelo mihitsy ny foko fa misy olona akaiky be anahako tamin'ilay baka teo dia tsy afaka satria ny tao Ambatondrazaka zany araka ny tatitra voaraiko dia izay rehetra tsara noty ambonin'ny 120 dia tsy nafahana hono fa nahita lazahady. Hoary inga! Dia mba fa olo manakôry eky mandray an'izany fanapahan-kevitra zany? Satria hono tsara ny notin'le mpianatra dia hoe nahita lazahady nahoana izy dia tsy nafahana. Zany tena mampitrôtra mihitsy. Dia avy eo koa moa zany natao indray zany le fanadinana dia mitontona faran'ny herinandro. Dia tsy mba misy mihitsy zany zo ny mpianatra na zo maha-olona zany. Dia fanirindry amin'ny faran'ny herinandro dia satria moa izahay moa zany dia ao amin'ny finoana misy anay dia ny finoana advantista mitandrina ny andro fafito dia ny andro sabotsy dia andro fitsarana ho anay arak'izay voalazan'ny soratra masina. Dia tsy nanao fanadinana zany ilay fianakaviana io dia tsy afaka. Dia mety hiteny ianareo iza no tsy tianao any, ka zay ny atao hoe faresen-dahatra amina finoana. Dia tsy afaka zany izy. Dia le zonao zany maha-olona, maha-mpianatra, manana safidy dia voahitsakitsaka mihitsy satria voalohany aloha anao sady efa tsy nahita lazahady na fanahy, tsy nafahana. Dia avy eo koa zany natontona ao amin'ny sabotsy ilay izy le fanadinana zany io misy koa hafa koa tsy resaka finoana koa nahatonga azy tsy afaka nanao ny sabotsy fa misy antony maro samihafa. Dia tsy afaka izy. Dia voatery mamerina taona. Dia izay zany no olana nateraka ilay inona moa izy ity ilay resaka CV teo izay mandeha araka ny tety andro. Satria hita miharihary eo hoe zao taona zany ity raha namanay ity vao nahazo baka. Dia mety mampalemy ny fangatahana ataonao zany zay. Faharoa koa ny maharatsy an'ity ilay filaharana ity dia tsy tsara izy io zany raha indrindra ka miovaova sekoly ianao dia raha mangataka asa ianao dia miovaova asa. Satria ohatra zany hoe nijanona tao amin'ny sekoly anankiray, sekoly ataontsika hoe lycée Andriatsitonomona. Tao amin'ny lycée Andriatsitonomona zany ianao nijanona tao ianao eritaona, classe de seconde. Dia nifindra indray ianao tany amin'ny lycée Azotonona, classe de première. Dia nifindra indray ianao tany amin'ny lycée Tsy miankina Andriatsiankinana nandritra ny terminal. Dia miovaova be dia mampiseho zany zay le filahalaharana zay le taona sy le fiovaovana ary ty olona tena zany tsy mahatombo tsiraka. Zay zany anisan'ny maharatsy an'ity le filaharana tety andro ity. Ny kleman'ity ihany koa dia efa fantatra loatra zany izy io. Io zany efa mahazatra ny olona manao an'io ilay CV
na CV na fampahafantarana ny tena manaraka an'io tetiandro. Dia noho n'ilay izy efa fahazarana fa mahazatra ny olona dia efa tsy manahitra le mpijery ny fangatahana. Na io zany raha mitady asa ianao, izy ity moa zany sady atambatro mitady asa satria misy olona maro koa no mihaino anazy ity zany izay mety hitady asa. Na io zany le mpitady asa, na io le mpianatra mangataka hiditra amina sekoly na hangataka vatsim-pianarana. Efa mahazatra ny olona zany mahita an'ilay izy. Dia tsy misongadina intsony zany ianao fa dia mitovy amin'ny rehetrarehetra. Izay zany no anisany indro kely an'izy ity. Ka manoloana an'izay rehetra izay dia inona zany ny tsara atao ary? Ny valiny dia izao. Ny valiny tsara atao. Raha ohatra zany ianao ka tsy maintsy hampiasa an'ity ilay tetiandro ity zany, dia ilaina mihitsy zany ny fahaizanao tsy miditra loatra amin'ny tsipiriany madinika amin'ilay tetiandronao. Izay mety heverana fa ianao dia olona tsy matombotsiraka. Izay mety heverina fa ianao mifindrafindra makatso maka-ro. Izay mety heverina ihany koa fa ianao tika dia manana zavatra maro natao nefa fohifohy kely avy nanaovanao azy. Ary izay zany ny olana ho an'ny mpianatra. Satria mbola tsy ampy zany ny traikefantsika na ny fahaiza-manaontsika na ny faharetantsika teo amin'ny zavatra izay natao. Dia ohatran'ny hoe mitsamboamboambana, mitsambikimbikina makatso maka-ro. Dia atao ngeda be fotsiny ilay fianarana zany fa tsy atao tetiandro le mazava manaraka daty voalohan'ny volana janoary hatramin'ny voalohan'ny volana jiona. Ohatra, meko ohatra zany nareo. Hoe za zany ohatra dia nanomboka ny taona faharoa, classe de seconde taona faharoa hatramin'ny taona famaranana zany dia raisitsika ohatra fotsiny zany hoe tany amin'ny taona faharoa zany ahako dia tamin'ny taona efatra amby valopolo sy sivinjato sy arivo hatramin'ny enina amby valopolo sy sivinjato sy arivo dia nahazo ny baka taona faharoa zany, baccalauréat série A1 dia mipetraka eo akaiky eo zany ny maripakasitrahana azo tamin'ny diplaoma. Lisitry ny zavatra vita teo amin'ny fiainana zany lisitry ny zavatra nisongadina teo amin'ny fianarana zany. Izay zany ny fianarana nataoko. Lisitry ny zavatra vitako teo amin'ny fiainana indray zany dia nandritra an'io fotoana io dia talehan'ny pitarika io zany hoe chef de classe, pitarika ny kilasy izay nisy ahy. Atao ankapobe ohatr'izay ilay izy mba hanaromana zany an'ilay hoe satria ohatra zao raha ny momba azy zany dia nifindrafindra zay tamin'io fotoana io zany. Ny ray aman-dreninay moa zany mpitandrina, dadanay mpitandrina tao amin'ny fiangonana adventista dia ny mamanay mpampianatra dia nifindra toerana zany. Dia hita be zany ilay fifindrafindrana dia tonga dia atao ao fotsiny zany dia ilay farany zany no avoakanao fa tsy voatery izy rehetrarehetra. Noho izay ialana amin'ilay fiheveran'ilay olona hoe tsy mahatombotsiraka satria ity ilay fampahafantarana ny tenantsika ity zany no manokatra na manakatona amin'ny varavarana izay idirantsika amin'ny dingana manaraka zany eo amin'ny fiainana. Ka manana ny maharatsy azy izy, manana ny mampatanjaka azy izy fa anjarantsika zany mandanjalanja hoe inona ny tena tsara indrindra eo amin'ilay fangatahana izay ataontsika. Ahoana no ahafantaranao an'ilay tena tsara indrindra dia izao: vakio ilay fepetra takin'ilay anjerimanontolo amin'ny zavatra mila atolotra zany mila angatahana. Inona ilay fepetra mila takiny momba ny CV. Lazainy fotsiny hoe CV dia izay zany. Kanefa tsy ampy ilay hoe izay zany satria CV fotsiny fa vakio mihitsy hoe inona ny tanjon'ilay anjerimanontolo, inona ny teny baikony, inona ny fomba, inona ny zavatra iriny amin'ilay mpianatra izay mianatra. Ohatra zao raha te hianatra ato amin'ny anjerimanontolo iasako nareo dia ny anay zany dia izao misy teny baikony telo mazava tsara. Voalohany indrindra dia mitady ny marina, inona ny atao hoe fahamarinana. Dia ny faharoa manamafy izay zavatra fantatra sy hay. Dia ny fahatelo manova an'izao tontolo izao. Dia rehefa manoratra n'ilay CV-ako zany dia ampifandrindrako an'izay. Mitady aho zany ilay fantahiana telo ilay nolazaiko antsika teo ilay zavatra nasaiko nangoninareo lisitry ny zavatra vita teo amin'ny fiainana, lisitry ny zavatra misongadina amin'ny fianarana, lisitry ny zavatra mahaliana sy ny vokatra teo amin'ny fiainana sy ny fiarahamonina. Dia tadiaviko zany ny lohahevitra, tadiaviko ny dingana narahako teo amin'ny fiainana ka mifandray amin'izay ilay fomba fijery, ilay teny baiko sy ny vinan'ilay anjerimanontolo. Dia eo amin'izay zany no mandahatra azy
araka raha ohatra zany ka tety andro ity no ataoko dia eo zany no mandahatra azy hoe reto avy ny zavatra vitako teo amin'ny fiainana, reto avy ny diploma azoko, dia reto avy ny zavatra mahaliana ahy, dia le hevitra io zany no avoakako. Satria anie le izy tsy hoe diploma zao fotsiny fa misy fanazavana ataontsika zany ao anatiny, misy fanazavana ataontsika. Ny diploma tsy avoakantsika fotsiny hoe baccalauréat, série DC, vita iny. Fa any amin'le zavatra misongadina amin'ny fianarana sy any amin'le lisitry ny zavatra mahaliana, any zany no misy ny fanazavana ataonao. Aza adino le fahatelo le niresantsika, le lisitry ny zavatra mahaliana, ao zany no anehonao ny fiantraikan'izay teo amin'ny fiarahamonina sy ny fiantraikan'izay teo amin'ny fiainanao. Ka raha ohatra zany hoe anisan'ilay vina ny anjery manontolo iasako zany le hoe manova an'izao tontolo izao, dia apetrako ao zany hoe tamin'izao taona hatramin'izao taona. Ohatra zany ho ahy manokana zao ohatra ny asa nataoko tamin'izaho mbola nianatra dia nivarotra boky. Zay ny fomba nahafahako namita fianarana, nivarotra boky aho. Dia ataoko eo zany na nivarotra boky momba ny fahasalamana sy momba ny sakafo. Nanomboka tamin'ny taona ity hatramin'ity taona ity, zay nahafahako niantoka ny fianarako sy nanova fiainana tokantrano maro. Zay le hoe inona le zavatra hainao manokana. Dia fahaizana mivarotra zany mandresy lahatra olona zay niteraka fiovam-piainan'ny olona zay nividin'ny boky. Dia zay zany tafiditra ao anatin'ilay lohahevitra le hoe manova. Hitanareo le hoe manova an'izao tontolo izao. Ka na misy indro kely aza zany ilay fandaharana azy araky ny taona, dia tsy atao mahakivy zany araky ny tety andro zany, fa avoakanao zany ny misongadina sy tsara vitanao mba hahatonga foana zany ilay CV anao hiavaka noho ny rehetrarehetra. Zay zany aloha ny androany fa tohizantsika amin'ny fandaharana ahitsiko zany le voalazako tany aloha hoe aho hoe ataontsika zany fampiarana azy ity amin'ny fahafito amby dimampolo, fa ny ahitsiko indray zany izy ny fandaharana fahafito amby dimampolo indray zany dia ho resahantsika indray ny karazana CV miainga avy amin'ny fahaiza-manao. Fa ny vitantsika androany zany dia ny fampahafantarana ny tenantsika na CV miainga avy amin'ny tety andro. Dia ny ataontsika indray zany ny fandaharana fahafito amby dimampolo dia resahantsika miainga avy amin'ny fahaiza-manao. Fezoko ary izy ity. Misy karazany telo zany ny zavatra ilaina na homanina alohan'ny hanaovana CV na ilay hoe curriculum vitae. Valiana zany homany reto zavatra reto. Inona ny lisitry ny zavatra vita teo amin'ny fiainana? Ataovy zany ny lisitry ny zavatra vitanao teo amin'ny fiainana. Ataovy ihany koa ny lisitry ny zavatra nisongadina tamin'ny fianaranao. Diploma azo, ny taranja manavanana, mahafinaritra sy hay. Dia ny fahatelo, ataovy ny lisitry ny mahaliana sy ny vokany teo amin'ny fiainanao sy ny fiarahamonina. Zay zany ny fanomanana. Dia ny faharoa zany nataontsika androany dia misy karazany telo zany ny CV. Karazany voalohany dia mandeha amin'ny tety andro. Dia karazany faharoa miainga avy amin'ny traikefa na fahaiza-manao, dia ny karazany fahatelo dia ny tety andro sy ny traikefa. Ny zavatra nandaniantsika fotoana androany dia fanazavana ny atao hoe CV miainga avy amin'ny tety andro. Ilay CV miainga avy amin'ny tety andro dia atao ny lisitry ny zavatra ferina ary amin'ilay fanontaniana telo isika, lisitry ny zavatra vita teo amin'ny fiainana araky ny tety andro, ny andro nahavitana azy ka miainga avy amin'ny farany indrindra. Le zao zany ny amin'ity taona ity na amin'ny masin'andro androany miverina any aoriana. Atao koa ny lisitry ny zavatra misongadina teo amin'ny fianarana miainga avy amin'izao miverina any aoriana. Atao ihany koa ny lisitry ny zavatra mahaliana sy ny vokany teo amin'ny fiainana miainga avy amin'izao miverina any aoriana. Zay le hoe tety andro. Ny mahatsara an'io dia tsotra be, mora tombanana satria manao an'io daholo ny rehetrarehetra mazava tsara araka mihitsy hoe zao ny fivoaran'ny fiainan'ilay olona. Zay ny anisan'ny mahatsara azy. Anisan'ny mahatsara azy koa satria efa mahazatra ilay izy zany dia mora amin'ny olona zany ny mijery hoe tamin'izao taona izao nataony, zao zany ny fandrefesana ny vokatry ny zavatra vitan'ity olona ity. Ny indro kely amin'io dia noho izay efa mahazatra izay izy dia mety tsy misongadina zany ny fangatahanao ny CV-anao. Indro kely amin'io koa noho izy izay efa fanaon'ny olona rehetrarehetra izay ihany koa dia adino zany le fanandramana vitanao, hitanao tsy misongadina amin'ilay olona fa le taona zany mampiasakazaka an'ilay olona izay mijery azy. Dia ny indro kely manaraka koa dia izao hoe
tsy voatery ho hitan'ny olona koa ianao satria mitovy amin'izay daholo ny fangatahana rehetra izay atao. Inona ary no mitovy amin'izay daholo ny CV atolotriny eo? Inona ary no atao manoloana an'izay? Ny atao manoloana an'izay dia izao: vaky ho tsara ny zatra tadiavin'ilay anjerimanontolo, vaky ho tsara ny zatra tadiavin'ilay lalam-piofanana tianao anaovana fangatahana zany. Dia jereo inona ny vinany, inona ny vinan'ny zareo zany, vision, le zatra tian-dry zareo ho azo tian'ilay anjerimanontolo na ilay lalam-piofanana atao. Inona zatra tiany ho hitan'ilay mpianatra, ho hita ao amin'ilay mpianatra izay hangataka ao. Inona ihany koa ny mampiavaka an-dry zareo? Dia arafitra ao zany ilay zavatra vitanao. Aza adino ilay zavatra telo tany aloha, zavatra vita teo amin'ny fiainana. Arafitra ao zany ilay zavatra vitanao teo amin'ny fiainana, hifanaraka amin'izay le vinan'ilay anjerimanontolo, mifanaraka amin'izay le zatra takilay anjerimanontolo. Arafitra ao ihany koa ny zavatra nisongadina teo amin'ny fianaranao, asehonao. Raha ohatra zany ianao mangataka hanao chimie hoy teo, dia aseho eo hoe anisan'ny nahaliana anao tany am-pianarana ny chimie, anisan'ny hainao ny chimie ary nahavita fikarohana tamin'izany ianao. Asongadinao zany iny. Dia ny lisitry ny mahaliana sy ny vokany teo amin'ny fiainana zany, jerenao zany inona amin'ireo le zavatra nataonao zany no nisy vokatry ny teo amin'ny fiainanao na teo amin'ny fiarahamonina misy ianao. Dia ireny zany no asongadina hanarona an'ilay hoe efa mahazatra io, dia tety andro ny mahaliana ny olona. Zay zany no atao hanaronana an'izay. Moa ve fantay napetratsika? Moa ve ity ilay tety andro ity zany ny tsara atao raha hangataka asa, na tsara atao raha hangataka vatsim-pianarana, na tsara atao raha hangataka hiditra amin'ny anjerimanontolo? Valin'izay dia tsotra. Inona no takian'ilay anjerimanontolo? Ka raha vao valinao izay, hainao ny mampisongadina azy. Inona koa no takian'ilay mpampiasa? Raha vao valinao izay, hainao ny mampisongadina an'izay amin'ny tety andro, dia tsara izy. Fa ho hitantsika amin'ny fandaharana manaraka fa misy fomba hafa koa zany raha hitanao fa bangabanga be zany, na misy elanelana be zany ny tety andro, ny fianarana vitanao, na ny diplaomanao, na ny asanao. Dia misy fomba hafa indray zany ahafahana manome fahafaham-po na hampisongadina ny fangatahana ataon'ny tena amin'ny alalan'ity CV ity amin'ny fampiasana ny traikefa. Ka tsy misy hoe ity tsara na ratsy, fa ny fahaizanao mampisongadina ny tenanao zany no zava-dehibe. Zay ary zany fandaharantsika androany, fa dia misaotra antsika rehetra naharaka hatramin'ny farany. Fandaharana fahaenina amby dimampolo no resahantsika ireo karazana taratasy manokana mampafantatra ny tenantsika, na ilay curriculum vitae, miompana indrindra amin'ilay taratasy manokana miainga amin'ny tety andro, na curriculum vitae miainga avy amin'ny tety andro izay nahavitantsika ny asa anankiray izay no nataontsika androany. Ka dia mankasitraka antsika rehetra izay nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany, mankasitraka tompoko lahy, mankasitraka mankatelina tompoko vavy, misaotra mandrakariva ny Z radio televizion amin'ny fiaraha-miasa. Isaorana koa ireo teknisianina mampita ny feony amintsika. Samy tain'Andriamanitra daholo isika mianakavy amin'ny manaraka indray, miaraka mitafy eto isika. Veloma tompoko.